toetra sy anapakabetsaka ao am-ponao any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy-Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Mandinika lohevitra vaovao indray isika amin'izao volana farany amin'ity taona 2022 ity, teny hoe mino ny fifaliana ao amin'ny Tompo. Koa ny Filipiana 4 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 no ndeha hotoriana amintsika amin'izao maraina izao. Raha fitinina sy ambara amin'ny fihezanteny tokana izay voarakitra amin'ireo andininy vitsireo dia izao no azo ambara: Jesosy Kristy no fifaliana sy fiadanana ho antsika. Jesosy Kristy no fifaliana sy fiadanana ho antsika. Raha mamaky ny Filipiana 4 isika, Paoly apôstôly dia milazany hoe mifalia ao amin'ny Tompo. Ary eto amin'ity 4 amaranany ny epistiliny ho an'ny fiangonana Filipi ity dia manamafy zany indray izy ka tsy mifaly fotsiny eo amin'ny Tompo fa mifaly mandrakariva amin'ny Tompo. Ary zany no ambarany hoe ny andininy 4 mifalia mandrakariva amin'ny Tompo, ho zaho indray mifalia. Ny fifaliana ry havana dia maneho sady mariky ny fananana amin'ny Tompo sy fiarahana aminy. Ny fifaliana dia manamarika sy maneho fa manana ny Tompo ny olona ary miaraka amin'ny Tompo izy. Paoly dia manao zava-dehibe ny atserovany zay rehetra mino fa efa ao amin'ny Tompo izy ary miaraka amin'ny Tompo izy, satria ny finoana an Jesosy dia midika ho fampitoerana azy ao am-po, ao anaty. Zany no natonga ny Paoly teny hoe tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anaty. Ka ianao izay mino dia ao amin'ny Tompo ianao sy miaraka amin'ny Tompo ianao, satria efa izy no velona ao anatinao. Zany hoe milaza zany fa velona ao anatinao ny Tompo, fa milaza koa zany fa ny fananany Jesosy fa ifanafeno manapaka ny fiainany mino azy, ka Kristy no mitondra sy mitantana ny fiainany. Ny hoe ao aminy sy miaraka aminy dia milaza zany fa ny fihevitrao sy ny ataonao dia iombonana sy iarahanao feno amin'ny Jesosy. Zany no nahatonga ny mpanompon'Andriamanitra izay nitarihiny fanahy masina ka namorona ny hira fa 700 ataontsika rehefa mandray fanasan'ny Tompony hoe aoka ny foko sy ny fonao. Aninona? Iary tepo teny iray. Aoka ny saiko sy ny sainao. Iara tsafidy mandrak'izay. Misy fiombonana, misy fiarahana, misy fahafan'Andriamanitra mitantana feno ny fiainanao. Ary zany fananana amin'ny Tompo ao am-po sy ny fahafahana na ny fiarahany amintsika mino azy zany no araham-pifaliana. Ary zany fifaliana zany dia tsy azo esorina ary tsy misy afaka manala azy intsony. Zany no nambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10:10 ny andininy 7 manao hoe fa ankehitriny mankany aminao aho raha eo. Ary zany teny zany no lazaiko eo amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako ho tanteraka ao aminy. Ny fifaliana ary havana dia nivokatry ny fionana amin'ny Tompo, zany hoe ateraky ny finoanao zay fanekenao azy hitoetra ao am-ponao ary ny finoanao fa miaradalana aminy
ianao. Ary zany fifaliana zany no ilazana hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia inona izy? Olom-baovao izy. Zany hoe olona izay efa mitoetra amin'Andriamanitra sy miara-dia amin'Andriamanitra ka feno fifaliana ary manana fifaliana. Tsarovy ry havana fa ny fifaliana dia mifanohitra amin'ny fanahiana. Ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza amin'ny andininy fahaenina hoe aza manana inona na inona fa oka ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana noentinareo manambara ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny fifaliana dia mifanohitra amin'ny fanahiana. Raha lazaina amin'ny teny azontsika dia zao toy ny afo sy rano mifamono. Ny fanahiana manala sy manaisotra ny fifaliana. Ny fanahiana zay rehefa mitombo ny fanahiana dia lazaina hoe tebiteby. Ary rehefa mitombo ny tebiteby dia ambara hoe tahotra. Ary rehefa lasa lalipaka ny tahotra dia lasa orooro. Ary rehefa mitoetra ao anatin'ny orooro ny olona tsy mahita fifaliana. Ny tsy fanahiana ry havana tsy milaza hoe famonoana eritreritra ka mahatonga ny olona tsy te hanana inona na inona dia andeha hamono eritreritra ka dia midoroka na mamo. Fa ny tsy fanahiana dia maneho fanahana finoana mitondra amin'ny fahatokiana feno an'Andriamanitra ka afaka misedra sy afaka mandresy ary afaka manova mihitsy azy na ny fahoriana azy ho tonga ahitana fifaliana. Araka ny tenin'ny Joba hoe soa napahoriana mba haninona alalako ny sitraponao. Vanim-potoana zay mahabe fahoriana ny olombelona ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Satria vanim-potoana zay iainantsika ny teknôlôjia avoleta zay ananana fahalalana zavatra betsaka. Ary ny mpandika dia milaza hoe arakaraky ny fahalalan'ny olona sy fananany fahalalana betsaka ny mampitombo koa ny fahoriany. Tsika izao dia mandre ary na dia tsy fantatsika koa azy aty-andray ny vohatra isan'andro lay Covid-19 fony dia efa nisy variant alpha dia nivadika variant beta dia nivadika variant ndray delta. Alphabe grika zany dia inona manaraka ny alpha beta delta? Efa lasa omicron ndray hono. Zany omicron zany zatra tsy hita maso. Amin'ny alphabe grika mantsy dia misy o anankiroa, ndray omicron ndray omega fifarana. Ka variant zay mahery vaika hono dia manjary manana zany fahalalany zany ary dia mitombo mitebiteby ary dia misy aza tena voafatotra ka miororo. Diavana malala ny finoantsika fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra ka amin'ny alalan'ilay finoantsika n'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra no ahafahantsika koa miteny fa manjary mahay ny zavatra rehetra sika amin'ilay mampahery antsika dia Jesosy Kristy zany ka tsy ho very fanantenana isika fa raha misy ny hariva dia isy ny inona maraina ary raha misy ny alina dia inona n'izy isy ny mazava. Ary dia fantatsika ao anatin'ny finoana fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso zay tia an'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ka mahatonga antsika hitoetra sy hanana fifaliana mandrakariva izany. Zany hoe manana antsika fanantenana fa Andriamanitra afaka mitarika antsika ahita mandrakariva ny fahasoavana ao aminy. Koa mahaiza mifaly ao amin'ny tombo. Fa ny faharoa dia izao ny fiadanan'Andriamanitra
no mampitoetra zany fifaliana zany ao amintsika. Ny fidan'Andriamanitra no mampitoetra zany fifaliana zany ao am-pontsika ary ho fiainantsika zany. Zany no hitantsika eo amin'ny 7 ary ny fidan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fona reson'hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fidan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra, zany hoe ilay fidan'Andriamanitra zay mahay sy mahavita zay mety tsy ho takatry ny saintsika olombelona, zay tsy azo ny saintsika takarina, dia ain'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fiadanany. Hoe miaro ny fo dia miaro ny aitsika, zany hoe mitarika atsika amin'izay mety fahatsapana rehetra, amin'izay mety sedrim-potsika rehetra, arovan'Andriamanitra isika mba tsy ho latsaka ao anatin'ny famozam-po ary ny fiadanana zay miasa ao anatsika no miaro atsika amin'izany. Rehefa be fihetsem-pony atsika sy misetoseto lava, misy fifaliana intsony ve? Atsirovako zay namako zay iska zay niteny indrisy dia latsaka ho azy eo ny ranomasina, na dia mijery horonan-tsary zay tsy marina azy izy fa mampihetsi-po. Ary zany Andriamanitra miaro atsika tsy ho latsaka ao anatin'ny famozam-po ary ny fiadanana. Ny hevitry ny fidan'Andriamanitra hiaro ny fonareo, fa miaro koa ny hevitritsika izy, zany hoe ny saintsika, ny fisainatsika zay fanaotsika mba tsy ho diso lalana isika ka hiala ao aminy sy tsy hiaraka aminy. Fa io fiadan'Andriamanitra io ny miazona atsika amin'izay tsy takatry ny saintsika mba hitoerantsika hatrany ao aminy. Riavana malala, tsaro fa ny devoly fahavalontsika dia miampangatsika andro amalala, mampangatsika ho mpanoty izy, zany hoe olona zay tsy tokony ho tia viavin'Andriamanitra. Mampangatsika ho meloko izy, zany hoe olona zay very tsy manana ary tsy manraiky ny fitahian'Andriamanitra, manao zay tsy ataontsika fiadanana izy. Zany no nahatonga ny Paoly ao amin'ny Romanina 9:7-8 hoe iza no mpanga ny olona mafitin'Andriamanitra? Andriamanitra maninona izy? Manamarina izy. Ary iza ny manameloko? Kristy Jesosy efa maty eo amin'ny hazo fijaliana ary nisolo heloko amintsika, zany hoe mametraka atsika ao anatin'ny finoana feno mba hitoerantsika mahatoky eo anatrehany, ka na inona mety fiampangan'ny fahavalo dia ananatsika finoana tsy azo ozongozonina, fa efa nandray ny tompo isika ary mitoetra ao anatin'ny famonjena. Lotera riavana zay fantatsika fa mpanitsy fivavahana tamin'ny 1910 zay pretra nanana ny tena faniriana mba handraya sy handovy zany fiainana malak'izay zany, dia niezaka tamin'ny heriny rehetra anaraka ny lalàn'Andriamanitra zay nambara, zay nididin'Andriamanitra, fa tsy afaka tamin'ny tebiteby, tsy afaka tamin'ny tahotra, ary tonga ororo azy zany, fa isan'andro izy dia mahita ny afo be, fa very satria tsy nahatanteraka feno ny sitrapon'Andriamanitra. Satria araka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa diso amin'ny ray loha ianao dia diso amin'izy rehetra, ka tsy tanterany avokoa ireo sitrapon'Andriamanitra ny didy folo. Ary dia raha mandinika ny tantaran'ny Loteritsika dia anisan'ny lehilahy sary tahotra, ary ny tena mampatahotra azy dia somaty ka very any amin'ny afo be. Ary indray andro izy raha nikorotroka ny andro dia nandeha ny afony izy tao amin'ny toeram-pivoahana, fa tao izy no natsiaro, fa rehefa namaky ny soatra masina
dia nahitany Romanina toko voalohany 1:7 zay milaza ny hoe ny marina amin'ny finoana no maninona no velona. Zay nambara atao amin'ny Habakoka toko 2:1 ny hoe ny marina ho velon'ny finoany, ary dia nanomboka nandinika ny epistily ho an'ny Romana izy ka nahalala fa ny finoana no lalam-pamonjena. Ary zany finoana izany no mitarika miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka tsy ambany lalàna intsony izy, fa ny fahasoavana n'Andriamanitra zay miasa ho aminy dia mahatonga azy hiaina ny lalàna ka hatanteraka izany azy, tsy lasa didy mangeza lalàna fa lasa fiainana noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia afaka tamin'ny Lotera ny tebiteby, ary afaka tamin'ny Lotera ny tahotra ka lasa olona feno fahasahiana izy. Ka rehefa nosaraina azy izy teo anatrehiny fiangonana katolika dia sanylaza fa vonona ny joro vavolombelona ny amin'ny finoana izy, satria moa zany no nanadinana azy hoe vonona ny joro ny amin'ny fahamarinan'ny finoanao ve ianao, dia hoy izy hoe vonona ny joro na amin'ny finoana. Ary zay no nahatonga ny teny hoe protestanta. Ny protestanta tsy midika hoe fanoerana fa midika hoe protemo anie, vonona ijoro itsangana eo aloha hiaro sy anambara ny finoany. Ary dia zany nanova ny fiainana, ary zany niteraka zo finoana na ny fiangonana reformena protestanta ianantsika, satria ny finoana an' Jesosy Kristy no lalam-pamonjena. Ary zany finoana an' Jesosy Kristy zany no mampitoetra atsika eo amin'ny fahasoavana, ary ny fahasoavana no mitarika atsika ahiaina ny lalàna amin'ny fitiavana. Dia avy namalala Andriamanitra ny fiadanana zay tsy iza fa Jesosy Kristy zay efa asehon'izao loko maitso izao ambara sy resantsika ao anatin'izao adveto, ao anatin'ny vanim-potoana krismasy isika. Amin'ny Isaia 5 nilazana hoe ny zazalazy hateraka ho antsika dia ino no anarany? Zanaky ny fiadanana, andrian'ny fiadanana. Koa matoky fa ny finoanao no ampitoetranao amin'ny fiadanana ao anatin'ny fiainanao, zay tsy takatry ny sainao, zay tsy azonao heverina, dia ain'Andriamanitra atao. Fa zay vita sy azonao tanterahana amin'ny sainao men'Andriamanitra anao, tanterao, fa ny sisa dia avelao an'Andriamanitra. Ary zany no ampitoetranao amin'ny fiadanana. Okariavana zay mety endriky ny fahasahiranana, endriky ny fahoriana, ao anatin'izany mety tsy fananam-bola, tsy fisian'ny rano, ny zavatra miova rehetra, anala sy anongotra ny fifalianao, fa oka atoky an'Andriamanitra ianao, fa ain'Andriamanitra mitarika anao, zay mitoetra ho aminy sy nandray azy ho tombo sy mamonjy. Tsaro fa tsy sitraka Andriamanitra velively ny tsy anananao fifaliana sy fiadanana, fa ny anananao fifaliana sy fiadanana no sitraka Andriamanitra. Ka matoky an' Jesosy fa izy lay fifaliana sy fiadanana ho anao, ko mahireza mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. N'Andriamanitra irery ny voninahitra ho azy kosa, ho antsika kosa fifaliana sy fiadanana zay omeny ho antsika. Amen.